Miarahaba tsika iaby. Video matra androany a. Video tena matra satria zava-dehibe no resahina. De mahakasika ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny Colonel Vaneva tambazotra serasera. Vao nivoaka iny publication iny de maro nandefa MP tampoka. Nanontanay ahoana fahitanao an'io, ianao mpidoka anazy, ianao mantsy mérité anazy matetika. Tsy vitany amin'ny MP maro be fa na any amin'ny commentaire aza na fa videon'ny Elidio ro atao tegna miresaky Elidio de mbola misy manery foana any hoe ahoana ny hevitrao momba an'iny. Za ty zany rehefa maneho hevitra, hitanareo maneho hevitra amin'ny fiainam-pirenena reny, za rehefa maneho hevitra tsy maneho hevitra amin'ny fo fa amin'ny saina. Raha vao misy trangan-javatra ray de mijery aloha za, manadiady, mandinika, zay vao maneho hevitra. Fa zaho tsy jamais zaho naneho hevitra amin'ny fo zany, fa manadiady ny zava-misy, manadiady inona mety antony nahatonga an'ilay zava-nisy, satria tegna tiky mpandinika fiarahamonina. Tsy haiko ma tiky hoe mpandinika fiarahamonina tiky na misy diplôma manokana anazy izy ty na misy fianarana manokana anazy. Fa mahita matetika ao amin'ny télé mpandinika fiarahamonina fa mety mpandinika fiarahamonina tsy niditra école momba an'izany na manana diplôma an'izany zaho, satria io fiainana rehetra anelakelan-trano rehetra any haiko aby, na raha mpitantarahanareo anakay, na fiainam-pivady io na fiainana anivon'ny fiarahamonina zavatra miseho haiko A de Z iaby io, na atao mody mivanitika ny tantarana anazy na atao tsotra. Maro mahay an'izany efa tamin'ny olona mpanaraka na Atsinela de fa matetika mipiblie fiainana anivon'ny fiarahamonina any zao, satria mandinika fiarahamonina ny zava-misy. Ka tsetresatsiaritsy iny fa iverina am'le resaky teo, miresaka Colonel Vaneva. Ka zay vao haneho hevitra amizay zany za, fa maro loatra ianareo no mitaky an'izay fanehoan-kevitra zay. Ka zao ary le izy. Voalohany indrindra, nisy iny publication iny, de taorina kely dia nofafaina lay publication. De fa misy dikany lehibe zany de anjaratsika tsirairay avy no mamaly an'izay fantanina zay hoe nifafa lay publication avy eo. Zay aloha ny votoaton-dresaka voalohany tiako apita aminareo. Faharoa manaraka an'izany de zao, mampandinika fiarahamonina araka ny teneniko. Tsika olombelona rehetra de samy manana io fo io. Ary io fo io dia mitovy ny fomba fietreny amitsika zanak'olombelona rehetrarehetra. Mahay ara-dalàna io fo io, mahay misendotra io fo io, ary mahay kalma io fo io. Fotsika olombelona. Fa raha vao tsisy an'izay réaction telo zay ny fonao, de manontania tena anao hoe mba fo normal ve ity foko tiky. Ny tiako tenena de zao, ahoana ny fihetseham-potsika raha ohatra io asanao io hamelomanao bady aman-janaka io no irairay ny vahoaka maro anisy ho ravaina. Ahoana ny fihetseham-ponao amizay fotoana zay? Raha io société zay esanao io, na hoe manana entreprise kely esananao fidiram-bolanao hamelomanao vady aman-janaka, de io no kasain'olona ho ravana, de ahoana fihetseham-ponao amizay? Ho faly ve anao sa hanaiky ve anao? Hanaiky moramora io ary raha vao any. Azonareo no tiako tenena.
ahoana ny fihetseham-potsika raha ny vady aman-dranatsika no misy miresaka maro hoe atao mihina ny fatiny. Ahoana ny fihetseham-potsika na nety ny zavatra nataotsika natongavan-draha zay na tsy nety ny zavatra nataotsika natongavan-draha zay. De raha ohatra hoe ataotsika tsy nety ny zavatra nataoko natonga ny olona maro ny tena zay hoe vady aman-dranony ataovy mihina ny fatiny, ka natsapako azy hoe tsy nety ny zavatra nataoko tsy maintsy protege ny vady aman-dranako foana za, na ianao koa de mitovy am'izany. Ny tiako tenenina zany de zao, nisy ny fanamborana ny vadiny Colonel Patrika tamin'ny andro nanendrena ny fitondrana ny Colonel Patrika. Isika rehetra ny ady ny amoahana any vadiny Colonel Patrika, satria ino antony ediatsika ny amoahana ny vadiny Colonel Patrika? Satria zavatra tsy mahakasika an'ilay vadiny, lay zavatra lazainy zareo fa nataony Colonel Patrika. De rariny tsika raha nitaky ny famoahana ny vadiny Colonel Patrika, de ino moa izy navoaka ny lenga président ligny ary rehefa nitabataba-tsika vahoaka. Ka zany hoe ny araky ny oam-piteneny hoe ny eliko ny ray de tsy tokony ny eriko ny zanany. Iverina za am'ilay resaka fo teo. Nohon zay fananatsika fo zay, tsika narary fo nalahelo tam'ireny fotoany grevy nafana reny, namatsika naratra, namatsika maty no nahatonga atsika nahateny an'ireny hoe atao mihina ny fatiny koa vady aman-dranaky ny rozandary reo. Nohon lay fola zay teo zay, ny tanipotsika nalahelo loatra na tsy ary narary loatra, de tafavoaka atsika zay resaka zay. Fa rehefa samy kalma iaby ny fotsika aty aorina, ataoko angamba tsy nisy ny resaka an'izany tsony rehefa kalma lay izy. Ohatran'izay koa zany lay situation nisy any Colonel Faneva. Mitovy am'izay koa le situation matoa novonoina ilay publication tamin'ny aty afara taty. Zay ny zavatra azoko lazaina mahakasika an'izay zavatra zay. Fa mahakasika anazy zay lazainy sasany hoe resaka mahay lalàna amin'ny fomba fiasany moa, iny tsy idirako. Zaho tsy olo mahay lalàna, zaho tsy olo mahay kritika ny lalàna internationaly sy gauche à droite, tsy miditra amin'iny aho. Fa amiko zany de zay no fahitako ny zava-misy tamin'iny fotoana iny. Ka raha ny hevitro am'izao dia ataoko angamba efa vita iny raha iny, ka tsy tokony ho toiza tsika resaka lavabe tsony fa na ny miaramila sy ny zandary zay io efa mifanaraka tsara. De itsika vahoaka madinika ndray ve no handeha hanao fandrangitana hapiady ny miaramila sy zandary. Ataoko angamba fa tsy mety zay zavatra zay, ary ho loza be ho atsika zany zavatra zany raha sanatria ka misy. Fa ny ay fotsiny zany nahagaga na tamin'ny zandarma fotsiny de ty zavatra ray teneniko ty. Itiny ana zany no olako tamin'ny zandarma, ary tena nampametra-panontaniana anakay, ary mba tiako hovalianareo zandarma hoe inona no antony. Satria zao, tsy haiko ny lalàna mamehy ny gendarmerie, fa mahita zao Général 16 ny sotoronono tamin'ny volana Jona teo de tsy heno trony ny feony atramizao. Ary namoaka fanambarana mihitsy izy hoe tsy manana andraikitra itsony ao amin'ny gendarmerie ny tenany. Fa ny zavatra nahagaga anakay ary mbola fanontaniana apetrako aminareo gendarme, fa nahoana no olona faretirety no mbola ekenareo ny baiko anareo tamin'ireny fotoana reny.
sa ve amy maha lehibe ny tsena anazy, ny lehibe ny tsena ve manana pouvoir hibaiko gendarme. Fa zay fantanina napetrako, ary zay no olako tamy gendarme hoe fa maninona ty olona efa retraité tya mbola manana pouvoir mibaiko gendarme sur terrain. De nanaika anareo gendarme, fa raha anareo gendarme tsy nanaika an'izany tsy tonga tam'ireny zavatra reny ny zava-nisy teto Madagasikara. Fa inareo gendarme nanaiky ny baikon'olona efa retraité. Ohatsy mitoko amy tenda io général 16 io, ary nanao fanambarana mihitsiny izy. Ataoko angamba tsisy lalam-panorenana tsika tsy milaza mihitsiny hoe ny tsisy milaza hoe ny folohan'ny Sénat de afaka mibaiko ny folohalindahy na ny gendarmerie. Ataoko angamba fa tsisy an'izany ao amy lalam-panorenana tsika. Fa de nanaiky nefa nareo gendarme ny baikoan'olona efa tsy aperinasa, efa retraité. Any tena olana nahatonga ny tsangadravotra rehetra zay miseho amizao. Mais bon, misy mahatsara anazy ihany koa zany reny zavatra amin'ny lafiny raika, satria reny daholo zany facteur nahafana nanala nytiky filoha tsika ty teo. Ka ohatran'izay zany fanehoan-kevitsy momba an'izay zavatra zay. Ka bon, amiko zany tokony valina iny resaky iny fa tsy tokony hitaritsika tsony fa samy mandray lesina ho azy ny tsirairay. Zay angamba no tiako ho tenenina sy ho fanehoan-kevitra mahakasika momba an'iny. Mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy. Ary farany saika adiniko, voalaza mandry zahay mena be fa hoe midoka foana ny colonel Faneva, midera foana ny colonel Faneva. Voalaza zany. De tiako avaly an'izany de zao. Raha mamboly ianao, mamboly vary ohatra, de misy olona mamboly vary koa amy tanàna anankiray. De le vokatra any amle vary any amy tanàna anankiray no hoan'ny biby simba tsy namokatra mihitsiny. De ny fambolenao nataonao tena namokatra be, tsy maty ny biby fa tena namokatra be. Ahoana moa ny tsy hafaly anao am'izany? Ahoana ny tsy hafaly anao am'izany? Normal be zany vahoaka mena be raha ohatra hoe mérité ny colonel Faneva satria nahita tombotsoa tamin'ny fisiany tao. Normal be ary fandriam-pahalemana, amy fahadiovana, amin'ny zavatra rehetra mihitsy, amy fanarahan-dalàna rehetra. Normal be zay vahoaka mena be raha ohatra hoe imérité anazy. Araky ny ohatra nataoko teo zay hoe amy fambolena zay. Zay fotsiny zany no azoko ambara am'izay zavatra zay. Fa tsy hoe tsy mamokatra ny fiasan'ny zandary any amin'ny toerana misy anao de handeha zahay mena be zany handeha hoe tsy zao mihitsy tena marina mihitsy fa tsy mamokatra ny asan'ny zandary any aminareo. Tsy hanao an'izany mihitsy nefa zay asan'ny zandary ato aminay zany rehefa hitanay mamokatra de méritenay. Zay. Araky ny voalazantsika matetika hoe tsy ao Antananarivo ihany no gendarme fa eran'ny Madagasikara ka samy manana ny fomba fiasany. Misy mahafapo ny vahoaka zay feheziny, misy tsy mahafapo amin'ny vahoaka feheziny, ohatran'ny asa rehetra ihany io. Aza menatsiny zahay raha ohatra hoe mérité ny colonel Faneva satria nahita vokatsoa tamy fomba ny fiasany hatramin'izay. Tsy idiranay fomba fiasany tany amin'ny zay nesany taloha tany zay indraindrany sasany. Non, tsy miditsy am'izany zahay fa ny zavatra hitanay maso ato zay ny anay zany no indraindraina. Mankasitraka tompoko.